eo amin'ny sehatra ny fizahantany kosa indray dia nisy androany tolakandro ny famelabelaran-kevitra nataon'ny ministra ny fizahantany Roland Rantsiraka tetsy amin'ny Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie INTH tetsy Ampefilo nanome indrindra toromarika ireo mpianatra eo anivon'ity sekoly ambony ity ny ministra nandritra izany ahafahan'izy ireo mandray andraikitra eo amin'ny sehatra ny fizahantany. Nanome ny toromarika ahafahan'ireo tanora mpianatra eo anivon'ny Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie INTH ho amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra ny fizahantany ny ministra Roland Rantsiraka androany tolakandro. Nandritra ny famelabelaran-kevitra nataon'ny ministra ny fizahantany teny Ampefilo fohy be n'ity sekoly ity dia nanamafy izy amin'ny vokatsoa entin'ity sehatra ity eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy eto Madagasikara. Betsaka amin'ny olona eto Madagasikara mbola tsy mahatsapa fa ny fizahantany anisan'ny tokony amoaka antsika amin'ny fahatrana ny fizahantany ho ahafahantsika mahazo vola devise lehibe amina milliard de dollars eo vola afaka azontsika efa mahazo vola ny fanjakana malagasy amina milliard de dollars dia afaka mamatsy vola izy momba ny lalana, afaka mamatsy vola izy momba ny tetezana, momba ny hôpitaly, momba ny sekoly sy ny sisa infrastructure izay ilaina rehetra. Azotsika lazaina hoe mitodika aty Madagasikara ny ankamaroan'ny olona resaka fizahantany resantsika. Eo ihany koa moa ny COMESA izay fivoriana lehibe, ny francophonie izay fivoriana goavana satria fiompirenena maro no avy eo. Mpianatra misy efajato no voasana tamin'ity famelabelaran-kevitra androany ity. Amin'ny alakamisy ho avy izao no hivoaka ireo mpianatra vao nahazo mari-pahaizana manokana amin'ny sehatra ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny. Raha ny fanazavan'ny ministra Trandy dia heverina hanana tombony ny tanora izay manana diplôma amin'ity sehatra ity satria hisitra ny fandraisam-bahiny misy fitopolo vaovao ho ahorona atoato eto Madagasikara.